Vavaon'ny fahasalamana ny fahavononany anampy ireo marary drépanocytose ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernementany sady ministre ny fahasalamam-bahoaka ihany koa Andriamatoa Coly Roger nanao fanentanana ho an'ny malagasy rehetra mba hanao fitiliana araka izany ny tenany. Mbola manana tany ambony aty Afrika Madagasikara raha eo amin'ny tany fahazonany aretina drépanocytose satria dia mahatratra 7 isan-jato izany eto Madagasikara raha toka 2 isan-jato monja izany aty Afrika. Mila fiaraha-miain'ny rehetra na atao amin'ity aretina ity ka hanetanana vahoaka hanao fitiliana aloha ahafahana manentanana raha-potoana azy. Naneho fahavononana anampy ireo marary ny fitondram-panjakana izay nanaovan'ny Premier ministre sady ministre fahasalamam-bahoaka Coly Roger Antimo tamin'ireo mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola toy ny OMS. Cependant, de nombreux défis sont encore à relever. Aussi, j'invite tous nos partenaires techniques et financiers à nous aider afin de concrétiser la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre la drépanocytose en les remerciant d'avance. Et j'exprime toute notre reconnaissance à tous ceux qui sont déjà impliqués. Les efforts conjugués ne seront que bénéfiques, notamment sur le plan de pistage et de prévention, ce qui fera diminuer considérablement le nombre de victimes de la drépanocytose ainsi que celles qui en décèdent. Enfin, je ne saurais terminer mon allocution sans remercier toutes celles et tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin pour la réalisation de cette célébration. Fandalina ny pampana no atrehan'ny ray aman-dren'ny ankizy marary ny drépanocytose raha ny fitaraina Andriamatoa Pascal Janoy, filohan'ny ONG LCDMF sady solon-tena ny ray aman-dreny nandritra ny lanonana fanamarina ny andro maneran-tany adina ny drépanocytose teto amin'ny CHU HRAP filoha androany. Izy izay miantso amin'ny hanamafisana fiara-miasa ny ONG LCDMF sy ministère ny fahasalamam-bahoaka ary nanao fanentanana ny olona tsara sitrapo mba hanome raha no lira izay filana lehibe tsy azo idivirana rehefa misy ny fihetsehany krizy amin'ny marary. Raha ohatra ka hoe maka poche nasan anankiray ny marary dia tsy maintsy manolo poche anankiroa ary ny an'ny poche iray nefa na varotan'olona 600 000 francs. Efa mangidy izany hoe hospitalisation anankiray any amin'ny 5 millions de francs farafahabeny na farafakely arakaraka ny crise en une semaine. Anefa amin'izay mbola miaina moa atao hoana fa tsy amidy vola dia mbola hikaroka vola hitadiavana an'iny vola takin'le manome raha iny. Ko mangataka aminareo izay ary mangataka amin'ny tsika rehetra mpiarabelona fa efa mangidy izany hoe mitondra zaza marary hoe mety ho faty rapitso raha ohatra ka tsy hanome raha ka tsy atao fanararotana izahay fianakaviany marary. Lohahevitra tamin'ity andro maneran-tany adina amin'ny drépanocytose ity moa ny hoe miady mahomby amin'ny drépanocytose fitiliana mialoana aretina no fisorohana azy. Nisy teto amin'ny kianjan'ny CHU HRAP filoha tamin'ny taondrana an'ity koa ny fitiliana maimaimpoana ny drépanocytose ary nisy ihany koa ny fanentanana ny vahoaka mba hanome raha maimaimpoana.